أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. الاستغفار ni fangatahana famelan-keloka, at-tauba ni fifonana ary fiverengana amin'ny Allah. Ity no volana izay tokony angatahana betsaka ny famelan-keloka amin'ny tompo Allahu Jalla wa Ala, ary koa ifonana amin'ny Allah ary iverenana amin'ny Allah. Atsika olombelona dia panao adisovana ary panao ny fahotana araka nambaran'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adama khata, ireo taranaky adama rehetra dia panonta, ary izy niteny wa khairu khata'in at-tawwabun, ny tsara indrindra amin'ny ireo panonta dia ireo izay mibebaka. Ny fahotana dia lesika, ny fahotana dia lesika izay tsy saraka amin'ny olombelona, amin'ny maha olombelona, fa ny loza dia ny fifikirana amin'ny fahotana ary ny tsy ibebana amin'ny izany hadisovana ary ny tsy ifonana amin'ny Allahu Azza wa Jalla amin'ny fanaovana izany fahotana izany. Tompo Allahu Jalla wa Ala dia mandray ny fibebana ary mamela ny fahotana. Efa nandidy any izany Allahu Azza wa Jalla amin'ny andeny masina maro amin'ny Qur'an al-Karim amin'ny tokony ibebatsika amin amin'ny teniny ohatra watubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun, ary mibeba miverena ianareo ry panompony Allah, ry pino Islam amin'ny tomponareo Allahu Azza wa Jalla amin'ny izay anareo avitra. Ary Allahu Azza wa Jalla miantso ny mpanao fahotana, miantso ny panonta amin'ny teny malefaka dia malefaka, amin'ny teniny manao hoe qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafurur rahim. Teneno ry irakany Allah amin'ny ireo mpanompoko izay nandanindany foana amin'ny fananana, amin'ny vatana, amin'ny fotoagnana izy ireo amin'ny karazana fahotana, aratsiana ary koa ireo karazana zavatra vitavita rehetra. La taqnatu min rahmatillah, anareo aza magnaritoky amin'ny indrafony Allah hoe hafanaro loatra ndragnahary fa tsy agnambela, na fa be loatra ny fahotana fa tsy iseky, fa tsy iseky fagnavotana. La taqnatu min rahmatillah, anareo aza magnaritoky amin'ny indrafony Allah, fa Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, fa Allah dia mamela ho an'izay mibebaka aminazy ary mamafa fahotana ho an'izay mifona aminazy ny fahotana anazy izy rehetra. Innahu huwa al-ghafurur rahim, ary Allah dia ile pamela eloka ary koa be indrafo. Paminany sallallahu alayhi wa sallam aza izy niteny fa raha ohatra mpanompo anankiray nagnano fahotana, nagnano haratsiana, izy bakao izy mivola astaghfirullah, zao mifona amin'ny Allah, zao mangataka famelan-keloka aminao Allah. Allah mamaly ile mpanompo hoe nafantatra ile mpanompo fa izy misy tompo mamela azy amin'ny fahotana izay nataony dia avelako izy. Miverina ndray izy manao fahotana ka nifona ary nibebaka, Allah dia mamaly azy karazany. Nambarany mpaminany azy amin'ny farany Allah dia tsy reraka ziska nareo nambarany reraka. Izany hoe rehefa ianareo manao fahotana ka mifona ary mangataka famelan-keloka amin'ny Allah ile tompo tokana mpamela heloka, Allah dia hamela anareo foana. Jereo angetenena Allah inna allaha yuhibbu tawabin, tena marina fa Allah dia mitia ireo izay mibebaka. Zany hoe
tsy hoe nagnano diso ndray ka ny bebaka dia tampitra eo, non, fa anao nagnano diso maro bako ny bebaka maro. Allah tia ireo olona izay mpibebaka maro. Raha ohatra Allah nametraka hoe zista fibebana anankiray ny ekeny, dia ravana atsika rehetra noho ny hamaroany hatsovana fahotana vitatsika tsiraikiraiky. Fa amin'ny alalan'ny fibebanao maro, Allah dia mitia anao. Ka na inona rahalahy na inona ranabavy amin'ny diso, amin'ny fahotana izay vita, mbola mana fofokena tsara anao. Miverena amin'ny Allah, mibeba amin'ny Allah, mifona amin'ny Allah, apetrao ny tsy nety natao, ary mararia fo amin'ny izany, ary manignena amin'ny izany, ary mangata amin'ny Allah tsy impojony. Fa Allahu Azza wa Jalla hamela anao, ary koa hamafa ny diso nataonao. Al-istighfar ngeka, fangatana famelan-keloka amin'ny Allah izay midika fa o adoson Allah amin'ny boky mirakitra ny ratsinao, igny izay ratsy nataonao iny, ary anao tsy hosazina intsony amin'ny igny ratsy iny. Fa fainy Allahu Azza wa Jalla jereo karakory le tombotsoa ani izany istighfar izany manoloana ny fahotana. Amin'ny fiainana ihany koa al-istighfar dia azahoana anjara fivelomana, izany hoe indraindray migadra mihidy ny varavarana anjara fivelomantsika noho ny fahotana fa maro loatra. Kanao amin'ny istighfar, Allah Azza wa Jalla mandrotsika ny anjara fivelomanao, ary Allah Azza wa Jalla mampanjary tsabon'olona izay manao istighfar maro. Allah manome taranaka olona izay tsy nahazo zanaka raha ohatra izy manao istighfar maro. Tandrigneso teniny Allah Azza wa Jalla izay teny nampiteny Allah Azza wa Jalla amintsika ny teneny mpaminany Nuh alayhi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nambaran mpaminany Nuh alayhi salam tamni rovawakani oka ianareo angataka famelan-keloka amin'ny Allah Azza wa Jalla, fa izy dia pamela heloka, amin'izay arotsakany aminareo avy an-danitra orana izay feno fahasoavana. Ary ihany koa ho ampitombony Allah Azza wa Jalla aminareo ny fanagnanareo, ho ampitombony Allah Azza wa Jalla aminareo taranakanareo, ary ataony ho lasa maitso avokoa ny tanimbolonareo, ary ikoriagna ireo reniranonareo. Ny fangatana famelan-keloka, famerimberegnana istighfar, mampisokatra ny fo, mampahivagna ny fo, ary mampitonina ny vatana. Izany hoe tokony averimberina maro istighfar, indrindra agnatiny izao volana Ramadany izao, izay hitadiavana famelan-keloka ny tompo Allah Azza wa Jalla, ary fagnavotana amin'ny amotra. Tanterana ny ireo fanompoana maro izay agnisan'ny mamafa ihany koa amin'ny fahotana. Arovana ny sala satria izy agnisan'ny mamafa fahotana, arovana ny fifehezana satria izy mamafa fahotana, arovana ny fanompona aligna amin'ny ity volana Ramadan satria izy rey mamafa ny fahotana, mitsangana ny fanompona amin'ny Laylatul Qadr satria izy rey mamafa ny fahotana, aboaka ny sadaka satria izy rey mamafa ny fahotana, ary mitazona ireo rehetra amin'ny fanompona izay mamafa fahotana. Averimberina ireo karazana at-tasbih, ohatra subhanallah wa bihamdihi 100 fois, izy mamafa fahotana na dia mitovy ben ranomasy aza. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Izany raha ohatra nataon'olona anankiray izy bakeo izy vola Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, o Allah mamindra fo aminakay anao, o Allah mamela zaho anao, o Allah mamindra fo amiko anao, dia fa faina Allah ny fahotana anazy, ary koa omena Allah indra fo izy. Ka averimbereno istighfar maro rirala, ary koa anabavy, ary aza malemtroko, ary aza kivy amin'ny izay lasa natao. Fa insha Allah raha marigna anao ny fibebanao, ho avelany Allah tanteraka anao, ary apetrakan Allah olona madio, ary koa ho ampidiriny Allah amin'ny paradisa. Sambatra ny olona amin'ny andro farany agnatiny dossier mirakitra ny asa vitany, feno istighfar. Hada wa jazakum Allahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك